Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray Pasteur Jonathan miaraka aminao mifandaharan'ny feno voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tonononay fahasoavana ao amin'ny tokantranotsika tsiraray avy izay manaraka an'ity fandaharana ity. Ety am-piandohana dia atsidiko sahady matoy ianao mahita an'ity fandaharana ity dia no mihitsy ny tian'Andriamanitra ho vangina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anokafanay indray ity fandaharana ity ary tonononay ho amintsika tsiraray avy ny fahasoavana Jesosy Kristy. Ndao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaia. Isaia toko 20 dia ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ary ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangàna, mihazavà fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aisim-pito manarina ny firenena fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehova ary aminao no hisehon'ny voninahiny ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny fameraparatany fiposahanao. Ry havana ho iaho hoe azagaga ao aorian'ity fandaharana ity, ao aorian'ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia hitafinahitra ianao. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe mitsangàna. Fotoananao izay manaraka n'ity fandaharana ity izao, hitsangànanao amin'ny voninahitra, atonga ny fiainanao feno voninahitra, mitsangàna dia mihazavà fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehova no efa miposaka aminao. Tonononay sahady zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity taona 2024 ity dia hiposaka ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary na inona aizana mety manarina an'izao tontolo izao tsy akasika ny fiainanao an'izany, fa ny voninahitr'Andriamanitra no andrakotra tanteraka ny fiainanao. Ny taona 2024 dia namangin'Andriamanitra anay fa taona tokony famatorana amin'ny fanetretena satria nahoana ina ny antony ozy isy ny tenin'Andriamanitra izay manetry tena no asandratra. Ry havana na inona fanandratan'Andriamanitra anao ao aorian'ity fotoana ity, na inona voninahitra akasika na anaroman'Andriamanitra anao ao aorian'ity fotoana ity dia aza atao manova ny toe-panahinao zany, fa izay manetry tena no asandratra. Andriamanitra ny fiadanana, lay Andriamanitra tompon'ny voninahitra, lay Andriamanitra tompon'ny famirapiratana, io ny kasika ny fiainanao ary io ny asa eo amin'ny fiainanao. Tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ity taona 2024 ity dia taona navan'Andriamanitra ny tena manompo azy sy ny zanany, ka hoy aho hoe ho feno ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao. Azagaga fa anatinanao ny olona ambony, anatinanao ny olona rehetra, anatinanao na iza satria misy fahazavana tsy hazavaina eo amin'ny fiainanao. Misy voninahitr'Andriamanitra miposaka eo amin'ny fiainanao ary izay ny antony tenin'Andriamanitra izay mivakitsika teo hoe mitsangàna, mihazavà. Tsy fotoana izao hitomanina, tsy fotoana izao akivy atsika, ninona mety zavatra atrehanao, ninona zavatra miantra eo amin'ny fiainanao. Ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tonononay hitsangana ianao, tonononay hitsangana ny fiainanao satria tonga ny fotoana, tonga ny fahazavana, tonga ny voninahitra eo amin'ny fiainanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tonononay zany hitranga eo amin'ny fiainanao, tonononay zany hitranga eo amin'ny fiasanao, tonononay zany hitranga eo amin'ny fidiram-bolanao, tonononay zany hitranga amin'ny ankonanao sy ny taranakao. Fa fotoana izao ary fotoanan'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy dia tonononay zany amin'ity taona 2024 ity hisandratra ny fiainanao, hitavoninahitra ny ianao. Hitanao fa ny fafambaraka rehetra hatramin'izay ho averin'Andriamanitra ho voninahitra, ny ranomasy rehetra hatramin'izay ho averin'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hozy izay hoe enganie ka iaontsika dia iaona amin'ny voninahitra, enganie ifankahititsika ary ho velonaina somatsara ka iaona amin'ny fiainana feno voninahitra. Ho tahian'Andriamanitra tsika tsiraray avy ary ety am-pamaranana dia tenenao ny 𝗙𝗙 TV dia télévision kristianina izay feno voninahitr'Andriamanitra. Izay no natonga n'ity fandaharana ity nataonay ho anao satria miaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy
fa fambaraka fa voninahitra. Hosaromany voninahiny ane ianao ary naizanaiza le anao dia mirapiratra ianao. Anatina ny fahazavanao ny manodidina anao rehetra, anatina ny famirapirantanao ny manodidina anao rehetra, ary azagaga hitsimbadika ambony ambany fiainanao io, ary hitsimbadika ho feno voninahitra, dia ny voninahitry ny Andriamanitra sy Jesosy Kristy ho tain'Andriamanitra tsika rehetra. Sotra tompoko.